Doria le alavaina am'le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fa fahendrena no hoe zany ifampizarana. Isaorantsika ny onjam-peony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandaharana izany. Ary isaorantsika koa Andriamanitra izay nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka an'ilay teny filamatra ny fandaharana no hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mapara atombo aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikerakera ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandaharana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy hovatsika amin'ny fomba mifandaharana ialohavantsika amin'ilay zanam-pandaharana no hoe teny maeva leroa. Ilay teny maeva leroa koa moa misy teny filamatrany hoe anareo ampondonombo malandy io anareo piaino sy mpandefa SMS amiko koa zany maramitsy miranga tany ny terahan'ity zanam-pandaharana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokono ndao tsika ampionjo fa zaka atao tsy agnara. Zay le teny fanefa ny afatra voaray dia tena efa hitambaranareo rehetra samy hafa amin'ny fomba fanoratana azy fa ny ainga fototry dia mifakasitrahana an'ilay fandaharana ka ho marika ny hoe voavakoko ilay SMS alefanareo aty amiko dia averiko tany saina nareo zay nandefa azy. Stefano atany malandy, Fabrice tsy hay avy aiza fa Fabrice fotsiny ozy dia nitononoko anao Fabrice fa manaraka mba teneny hoe avy aiza anao. Dorothée Manga, Zaka Marovoay, Binty Mitsinjo, Coco Ambalavola, Félix Morafeno, Moussa Ambonio, Marie Fifio, Joseph Abatoara, Andry Manjarosoa, Mami Ambovondramanesy, Bora Ambalavola, Antra Tsaramandroso, Henri Mahavoky, Lava Mahavoky, Sitraka Mangarivotra, Antoine Betamanga, Rivo Cité Tsaramandroso, Bernard Marovoay, Estina Aparilava. Misaotra Estina fa efa mba nanaraka an'le fanarahantsika anao dia makasitraka mba tonga aloha le afatra fa nifindra amin'ny Madame Luzette koa izy ity. Madame Luzette Andrahibo Katsepy. Madame Luzette mba le fahasoalohaloha ma za zao fa ato anatin'ny studio ato zay vao tonga SMS nao za mangataka mba alefaso aloha vita fandaharantsika alefaso fa tsy maninona atamby verina impiry olo mankasitraka sitraka foana koa ary za edy dia mankasitraka anareo zay nandefa an'izay SMS fankasitrahana zay. Efa mandeha amin'ny télévision M3 TV zany ny fandaharam-potoanantsika amin'ny fankalazana amin'ny fahadimy taonan'ny Doria zany hoe mety efa samy mba efa nahita zany. Fa ny fanampiny fotsiny zany hoe misy manontany ihany ianareo anatin'io SMS io hoe mba endrika manahoana moa zany io amin'ny voalohany volana Jona zay sehonao télé io dia ambangovangony fotsiny resahako hoe amin'io zany amin'io voalohany volana Jona 2024 feno 5 taona amin'io lay fandaharana antsika amin'ny 8 alina misy zany seho atao ho fampafatarana an'ilay Doria. Ny zavatra iseho amin'izay dia hoe ny ainga fototra an'ilay Doria ny alalany zany io moa raha atao amin'ny teny vahiny hoe ny fond manahoana ny fond ilay fandaharana. Ao anatin'izay koa misy le hoe seho na ny fandrindrana azy manoloana anareo mpieno io le antsoiny vazaha hoe forme. Dia izy koa moa zany ny fakanany hoe tsoakevitra tao anatin'izay 5 taona zay ny antsoiny vazaha hoe conclusion le izy zany. Reo zany no velabelarina fa zao ny mampiavaka azy hatramin'izay feo foana no ifankahenotsika fa amin'ny fotoana io ifankahita maso atsika za tsy ahita anareo fa nareo amin'izay mba ahita anahy ary isolo tena roa avy aminareo mpiaino no namako eo zany hoe ray aman-dreny tena efa papa ray
tanora, zany hoe ifameno ny hevitra n'izy roa mianaka reo, fa izaho kosa moa zany ametraka n'izay fahitako azy, ireo koa mba mety manana ny heviny, zany hoe isolo tenanareo ho mpiaino zany. Salasala am'izay zany raha ohatra ka foefoeziko ny hoe inona ny tranga mety iseho. Ny tena ngeza indrindra de ny hoe voamarika atsika fa feno 5 taona ny fandarana Doria. Doria zany raha feno 5 taona de ny faha 5 taona zany de ohatrany hoe za zany hipetraka ho felatanana hitambarany rantsana, zany hoe ifanoizatsika am'izay 5 taona manaraka koa, zay ny faniriana. Raha be zany fitahin'Andriamanitra de iona tsika ahitananareo amin'ny voalohan'ny volana Jona taona 2024 sy ireo solotenanareo anankiroa. Apetrako ihany ilay laharana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 anahatra zany. Tsy hovatsika n'ilay fomba mifandarana, averintsika tsy ahivina foy ilay nataontsika farany teo mba hitoetra. Fa mialohan'izay nanome toky anao amin'ilay ray aman-dreny mifanena tamiko teny an-dalana ny hoe misaotra anao raha miseho izy fa tena nanampy anah tamin'ny fitenenako any zanako mihitsy ny teniteneninao iny. De ho za hoe sendra mba mifanandrify ary za tsy miteny olona eto fa mba hiampy voatra atsika, aisitsika fivoarana, afahantsika azo ny sosiny tsara, zay ny fampiresantsika. Fa fankasitrahana moa fandraisako an'iny teninao iny dia za koa mankasitraka anao. Loha hevitra narahantsika farany te de hoe fampivoarantena. Rehefa miresaka an'izany hoe fampivoarantena zany dia tonga ao an-tsainy maro resaka fianarana. Raha vao tsy mianatra tsy mivoatra zany, tsy tafivoatra zany. Marina, tsara zany. Satria zay no tena naletika tao an-tsaintsika rehetra io fianarana io. Azadiny fa hatramin'ny ny fianarana foana tsy isy tsony ny mpanao ohabolana, foana niaraka tamin'izay ny fisian'ny ohabolana. Za zany miteny le fianarana ve zany nanandratra sa nanahoana fa zay aloha ny tranga hita, nefany anarivony mahery no ohabolana malagasy entina hanabeazana ny vahoakany amin'ny fiainana andavanandro ary mifantoko amin'ny zavaboary. Satria zay no nalentika tao an-tsaintsika rehetra de fianarana. Ary io no tena olana sedrain'ny tanora ankehitriny, manenjika mari-pahaizana na diplôma rehefa atao hoe fianarana. Rehefa io fianarana io no asindraisaka de zay fananana diplôma. Fa vitsy ny tanora, enina de ny olon-dehibe koa aza ny manenjika fahaizana zany. Tonga amin'ilay fomba fiteny mahazatra fanaontsika eto amin'ny fandarana hoe any am-pianarana ianao mena lesona de adinina, fa amin'ny fiainana anao adinina vao maka lesona. Zany hoe nitambara ny fahaizanao maka lesona. Ny zava-dehibe zany de ny fahaizana maka lesona. Fa ny any am-pianarana zay mahatadidy any lesona omena reny atony hoe mahay. Fa rehefa tonga amin'ny fiainana tsy maintsy adinina anao vao maka lesona. De mila zatra maka lesona zany. Zay ny tambaran'izy roa. Fa ny tanora am'izao de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mpandiha antitra zany, ka ranomaso ny farany. Ny antitra moa ko rehefa mandiha satria efa dila le fotoana mifandizana, tsy maintsy mifarana amin'ny ranomasy. Feny efa vita ny fianarana natao, vitsy ny fahaizana azo, ary raha am'izao ny jerena vitsy zany fahaizana hita ao anatin'ny diplôma zany. Raha am'izao fiainantsika zao tsy mahamenatra milaza an'izany satria tsy hanenjika olona tsika am'izany, fa milaza ny zava-misy araka n'ilay fomba fiteny hoe volany maso tsy mba kilema. Ny tanora am'izao zany de azo ampitahina amin'ny vitsika nahazo valala zany. Zaka ny aina fa tsy omba mivava. Diplôma maro fa mivokatra hoentina amin'ny fampivoarantena. Joya tsy ao. Indrindra iarahantsika mahita ane zany anivon'ny fiarahamonina any. Za zany tena mahatsapa fa tokony samy mandiny tena tsika.
le fampianarana zany manao tsy omby aloha mihitsy, nisan'ny école miforona manao tsy omby aloha mihitsy, fa ny fahaizana azo avy ao ohatrany tsy mahatondra tena, tonga am'ilay fiteny manao hoe volombodina kola tsika malagasy am'izao, tsara fa afarany namany foana am'zay rehetra atao, tokony mampandiny tena zany, satria nantenaina indray no nampivandravandra any fianakaviana zany, ny fianarana vita, diplôma azo, kanjo fiainana tsy vitany, mbola mipetraka ao am'ray aman-dreny eo foana, zany nanaovana an'ilay loha hevitra tam'izay hoe fampivoaran-tena na koa hoe développement personnel. Maro am'izao, maro zany tanora am'izao tsy mahavelo tena zany, izy teraka ny ray aman-dreniny, nampianarany ray aman-dreniny, na vita fianarana, na azo diplôma, na nambady antitra mbola ao to miaraka amin'ny zanakany, nefa ny anatra manana diplôma fa le diplôma tsy nanandratra. Eo amin'ny fiarahamonina ahitana an'izany, maro manana diplôma ary tena ireharihana mihitsy, iny nianatra, tena nianatra tokoa, nefany rehefa jerena ny fiainany tsy zarizary, amin'ny lafiny rehetra tsy arakaraka ny eritreretina. Ao an-tsaintsika olombelona ao dia misy hery lehibe afaka mampivoatra ny fiainantsika rehetra, na olona nianatra io na olona tsy nianatra io afaka ampivoarana, fa ny fanabeazana ny heriny. Fa am'izao zany mizara roa ny malagasy, misy le antsoina hoe illettré, iny zany mba azo lazaina hoe manampy, ary iny tena mba nahazo tombony, fa ile illettrisme iny tena fahavalon'ny firenena. Tsy haiko na voadinika amin'ny mpampianatra zany na voadinika amin'ny mpandraharaha ao anatin'ny fampianarana, fa raha ohatra namena tam'izay hoe raha misy olona anankiroa eo, ray tsy nianatra mihitsy, ray mba nianatra kely fa tsy nahavita, de iny le tafiditra anatin'le hoe illettrisme, aleo lavitra mahita an'le anankiray tsy nianatra ho tafita, satria raha teneninao izy raha mampiasa lakana de zao ny teninao aminazy hoe raha zanareo io lakana io mba ahomby tsara sady ahavokatra, asivo motera. Raha le tsy nianatra ny naheno an'izay de zao ny ao an-tsainy hoe tsy lafo be zany, tsy sarotra manao an'izany, aiza hitana an'izany, ahoana fomba anaovana azy, hitanao mihitsy fa liana izy te hanaraka amin'iny fotoana iny. Raha vao misy fampiofanana omena azy de lasana izy, fa le anankiray illettrisme, le hoe mba nianatra kely izy de nahazo CPE de nijanona, na nahazo BPC de nijanona, nahazo bac de nijanona. Raha tenenanao izy hoe raha zanao io lakananao io, io asina motera, zany ma tsy haiko, za ma tsy nianatra aminao, zany iny nianatra haiko zany fa haitako mony, hitanao fa tonga de sakana ho azy le fianarana nataony, nefa ny tokony nantenaina anandratra azy. Ka zay ny fandinianay azy fa mety ho diso, fa raha ataony manampy sy manala amin'ny illettré sy ny illettrisme, mahomby ny illettré. Iny moa tsetsatsetsy fa za tsy de mahavanana amin'ny lafiny fampianarana, zay ny mba tranga hitanay eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fa ianao rery ihany no afaka mamoa ny hery ao aminao io amin'ny alalan'ny fampivoaran-tena io. Mety eza ho tia karokaroko amin'ny fiainana, manatona an'ireny olona hitanao efa lasa reny, dia akao hevitra, jereo inona ny ataony, mamaky boky, mamaky gazety, miezao lim-baovao. Fa amin'ity vaky boky ty manteneniko hoe za kizikizany namako reo hoe raha vaky boky aloha tsy nentsika indrindra tsika ty amin'ny faritra. Za nanoratra tamin'ny 2005 fiainam-pivoaran'ny taranaka malagasy, zay ny mba nisoratako. Nanolotra n'io boky io Andriamanantena Georges, na antsoina hoe Rado, io le hoe kintam-panoratra mihitsy. De nieritreritra zany matory ty andrarezina amin'ny fanoratana ty nanaiky nanolotra n'ity boky, de mety ho tsara ary mety ho tiany olona.
Godo jusque izy mbo misy tsy lafo toa tsy manino fa fomban-javatra daholo zany. Isan'andro mila misy zava-baovao hainao foana amin'ny fiainanao. Zany tena olona vonona ny androso. Ny fanontaniana tokony apetraka anao isan'andro de hoe inona ny zavatra tsara ataoko anio mihoatra ny zavatra tsara vitako omaly. Zany hoe ny androany tokony ho resin'ny rapitso, ny rapitso tokony resin'ny afaka pitso, ohatran'izay hatrany zany ny tokony hitondrana an'ity fiainana ty. Fanitranga hita anao le raha manontany manao fa karakôry mabako ino makabary ma tsisy kabary ay ino ma ataonao izy io aloha hay za karaha io to ino makabary ino ataoko za karakaraha io to. Aza mba matoritory zany amin'ny fiainana mandalo ty. So de tonga am'le fomba fiteny hoe kilemaina be torimaso mandromandrony manana aretina. Kilema be aretina koa torimaso koa manadary. Atao fahavalona voalohany ny akamona fa tsy olona akaikinanao ao ndro ataonao fahavalo. Alohan'ny hiala voly, hitsangatsangana, hisakafo, hirevy, anao kabary jiaby le nitiatianao reny, vitao aloha ny adidy tokony atao. Mila misy zavatra vita foana alohan'ny sakafo maraina. Zany tena tarigetra tsara mba hitondra ny tontolon'andronao tsara ne zany. Fa anao mifoha marandrainao direct kabary kirevy, kabary kitsangatsanga, anao tsy tafa. Aza matahotra miavaka amin'ny maro zany am'izay zaka atao. Fa zay hitanao mahatsara anao ndro atovy. Aza ankininao amin'olo fiainanao. Boko aza ampitahaina mihitsy. Nenazy. Fa tsy hoe fulany manao izy boko zakona dinio aloha nenao. Akamaroan'olo am'izao manko matoritory miconnecta reny. Tsy miasa saina mandinika an'izany fiainana zany. Fa fiainana azy fa mandeha ho azy. Fa nenao mifantoha amin'ny tanjom-piainanao. Aza varivariana zany. Asio hetsika, asio action mihitsy manakaiky an'izany tanjonanao zany isan'andro. Rehefa vitanao ny asa, vitanao ny adidinao, maka aina. Ataovy zay rehetra mahafaly anao. Ataovy zay ampilamina ny sainao. Feiny na rahantsika tamin'izay de hoe tena ilaina ny fianarana indrindra fa am'izao vanim-potoana iainantsika zao. Fa aza mionona fotsiny hoe mahay be diplôma, manana diplôma maro, fa ny tena fahaizana avako aby de ny fahaizanao mampivoatra ny fiainanao. Mamenatra ne zany hoe diplôma maro mipoapoaka aminao nefa ny anao tsisy apoaka amin'ny fiainana. Fa nipaka ohatra amin'ny vavan'omby manoaka ozy ny fitenena. Ray miakavanana, ray miakavy. Diplôma maro niento manana ampivoatra amin'ny fiainana tsisy. Fahaizanao mitady vahaolana zay misy aminao, zay le hoe fampivoaran-tena na développement personnel. 034 84 759 82. Zao le aloha hevitra fanarenana ny diso lalana amin'ny fiainana. Misy fomba fiteny manao hoe vodi-tsobika aza manatandrify. Milaza zany fa indrindra eo anao olombelona tian'Andriamanitra io tsy maintsy misy ny anjaranao. Ny olombelona tsy toy ny katsaka. Maninona moa ny katsaka? Katsaka ne maty am-pitsanganana. Ny olombelona tsy toy ny otrikafo ka ho faty mangina fotsiny. Ny maty na mandresy ikaiko, fa ny velona tsy mba very anjara zany amin'ny fiainana. Aza dino fa amin'ny fiainana ny mihoitra zay ny tena zava-dehibe. Maninona ianao no manaro-toky amin'ity fiainana ty? Aza dino fa atary ny dadilay fa mikokoko reny. Tsy misy olo tsy diso lalana zany tamin'ny fiainana. Fa zao, fa zay mivary lavo, zay ny tena atao hoe very. Ny fahadisoana io tsy maintsy misy ambony tany. Zay miloloha lanitra tsy maintsy lena. Zay mandiha tany tsy maintsy solafaka. Fa ny mivary lavo, zay ny tena tsy mety. Azo arenina ny fahadisoana amin'ny fiainana. Ary zay no nahatonga anay nanao an'ity loha hevitra hoe fanarenana ny diso lalana amin'ny fiainana.
ho anao tanora mihitsy zay ny tena anaovanay anazy ity. Tsy maintsy diso lalana, tsy maintsy solafaka. Io anao tanora mihaino anah io zany, io ny tena andefasako an'ity hafatra ty. Atanao zokizokiny koa mety ilainao koa ty loha hevitra ty. Manomboka zao ary misy zavatra ambarako anao sekren'ty fiainana ty. Tsy izay miseho aminao an'io no hamaritra ny ampitsonao na no avinao. Tsia averiko. Tsy izay miseho aminao niany ty no hamaritra ny ampitsonao na no avinao, fa manome fanazara-tena ho anao fotsiny izy ireny. Raha mafy le raha ampatanjaka anao, raha mora le raha anitsy anao, fa mbola betsaka ny sehatra idiranao amin'ity fiainana ty. Mbola betsaka ny olona ifanerasera aminao amin'ity fiainana ty. Mbola betsaka ny zava-baovao tsara tsy ampoizinao hitranga tampoka amin'ny fiainanao. Fa zao tsy misy tsy diso zay mandeha amin'ny tany, fa zay mivary lavo zay no adala indrindra. Ary ny miverin-dalana io de tena fadio e. Rehefa zaka nandoro ny lambanao, io ialao. Na misy fahatserovana karakory ny lasa, aza mipody any. Tsisy zaka vaovao koa ny ambarananao fa raha fahainao jiaby. Satria misy tsaratsara kokoa ny iboaka aminao alohany, fa ny taloha io ambela hoany. Matoa nataon'Andriamanitra tsy ho tanteraka iny zavatra anankiray iny, maro fonosiny zany iny zany, manana toky amin'ny fiainana. Fa rehefa tonga ny herinao amin'ny fotoana tsy ampoizinao, de hoanao hoe soa ihany zany andalo amin'iny lao. Lasa fimehezana le fahalavona, lasa fimehezana le lalana diso. Ny akamaroan'ny olona mety tsy hatsapa ny fahadosoana zany amin'ny fiainana ty. Maro tsy mahatsapa an'izany. Fa rehefa ianao no tena tonga saina, de fa zava-dehibe zay. Maro olona tsy tonga saina zany amin'ny fiainana, everiny mandeha ho azy tokabary jiaby. Fa rehefa anao tonga saina, de fa zava-dehibe zay. Tandremo manadio ny ara-panahy amin'ny fiainana. Maro diso lalana amin'io. Ny ara-panahy zany tsy tokony adinonao mitsy. Atanao tsy mandeha l'église, atanao tsy mandeha aya. Anao amin'ny tranonao, anao mila matsiaron-dragnahary, seconde minute. Ary izy tsy mifidy palana e. Zay ny anao matsiaro azy, izy koa agnilanao. Fa misy fetrany ihany ingeny ny olombelona. Iarahantsika mahita. Matoa misy ny velona sy ny maty. Misy fetrany zany le olombelona. Na tsara tarehinao, na ratsy tarehinao, na mpanankarenanao, na sahirana anao, na manana fahefananao, na mpanambola be anao. Bako, misy farany raha jiaby. Aza dino ary tadidio fa tsy maintsy olo ny olombelona. Misy olo vangoen'ny ngovinazy, vangoen'ny moninazy, vangoen'ny ranazy jiaby. Izy mivola aza donc zafakaratika am, zafakiasy, ty tsy miova koa. Diso. Tsy matsiaro izy. Io anao matsiaro hoe za mafana zany de seky lao. Anao tsy maintsy mbola ampiseken'olo. Tia ampiseken'olo, tsy tia ampiseken'olo. Anao mifidy lamba amin'ny valizinao ndaka amin'ny armoiranao jiaby. Tiandro tiako, tiandro ilaiko, tiandro. Anao mbo ampiseken'olo boana. Dikan'izany, misy olo nresako nanio vao tsy ela zay mifanerasera aminakay zany desitra n'izy satria marina le zaka nresako taminy. Izy nanao kabary mivola andron-dragnahary. Za vola fitady hery fanary. Fa raha jiaby misy farany. Ka manomboko izy eo tsika, aza tao adinony enty. Tsy misy mampidodoza mihoatra ny fanaovan-dratsy aman'olona amin'ny fiainana. Ratsy zany.
ataparata anazy no haninao tsy aky, io efa hainao boana, efa hainao fa noho ny anao tsy mahay fiainana zany, noho ny tsy fahalalana, de maro ny mihevitra fa mahasoa izy iny ary lasa fomba fanao satria lasa fahazarana. Eritreretina hitondra fahombiazana ny fanararotana manao ratsy amin'ny namana, very rehefa anao nihina raha tsy akinao, ambarao namanao za diso, raha iny tsy tokony hoaniko laolay, zaho setry anao mifitaiko fa zio za mifona aminao apodiko raha anao, nganao mbo ahitany ralana zany nge mahatonga olona rehefa miaterira amin'ny fahanterana samy tahiny ho elavelona zany tsy mitovy. Misy mipetraka amin'ny trano maninitsinitsy izy salimigny, misy mandeha amin'ny zovo amin'ny parebe izy mangataka, fa manino atsika zany vola Ndragnahary nanjary nanavakavaka koa tokony alefa mibiany koa Ndragnahary zay foke misy nataony amin'ny trano vato ndraka tsara ndraka bien aterisa azy, tsy zay tandremo fa avy amin'ny raha nataonao io bako. Na azafady amin'ity fomba fiteniko ty mety mahery be fa ho teneniko foana mba tsy hanaovantsika azy, atonga sainatsika ny hoe tsy fanao le izy, na io alika io ara efa maty ka ho an'ny namany miongo-bolo le mihinana azy, indrindra fanao olombelo, tandremo zay zany mba afatrafatrako mafy mihitsy. Izy ty mako vakivakim-piainana no angonina, izy io fampizarantsika io fa maro ny trangam-piainana nahitana an'izany de zany izaranay azy. Misy mampalahelo mihitsy mihinana ratsy rady, ranomason'olo iny no hoaniny ahitany raha tsara everiny hoe tsara, valy an'izay baba dangereux, tandremo feny zany aza mikatramo namanao fa tsy mahatsara anao, tsy maintsy efainao zany amin'ny andro farany tsy apozinao, zany mahatonga an'ilay hoe laolo iny zay ny laolo jao iny zakaga nanima ziny gidigadro kabary tsy aboaka aby raha mivadika. Jereo fa misy olo hitasoritra ty ivelany fa milamilamina fiainany fa noho ny fanaovan-dratsy nataony tamin'ny namany dia mijaly izy amin'ny fiainany satria sampona ny zanany, vola misy kabary jiaby feny complet fa tsy haiky ateraka sampona, azo fijaliana ny zany reny. Koa ianao mirearea amin'ny rehetrarehetra eo sao de ataon'Andriamanitra tsy tomombana ny zanaka ho sanatriany izany, feny aleo manao soatrany amin'ny fiainana, tsy hanenenana zany, atsaro ny fieritreretana hoe tsy maintsy mahazo an'izao rehetra zao za voasambatra. Rehefa hainao ny mifaly amin'izay kely anananao, zay ny antsoina hoe fahasambarana. Ny loha-hevitra antsika de hoe tsy voatery misy anazy ianao vao tena mahita zavatra mahatsara, mino an'Andriamanitra fa afaka fotoana fohy tsy ho elo ary tampoka ahita zava-baovao tsara anao hitranga amin'ny fiainanao rehefa tena mipetraka tsara zany le lamina hitondranao an'le fiainanao. Fa mba ampitony anao de reto misy torohevitra ho zaraiko aminareo amin'ny fiainana, misy zavatra tsy natao nefany miatra aminao, ny fihetsepo sy ny asa io tsy miaraka, zay tena tianao no mijanona ho anao. Fahaza matahotra ny overy zany amin'ity fiainana ty, raha mbola misy Ndragnahary ambony ao, io tsy miala amin'ny olombelo, io mitondra zaka tsara aminao foana, fa diso fietefanao zany amin'ny lalana nalehanao de solafaka de iny lasa herinao aty aoriana. Anao rehefa tia namana, anao tsy maintsy ampin-Dragnahary, ataovy ampy anao zay eo am-pelatananao, aza mijery hoe raha ihany misy an'zio manakory za tsy misy, iny fa nenazy boko anao tsy mahay hoe ino mahantony nananana an'iny, satria zay ao aminao no ahitanao soa, fa miova zavatra tao, na misy zavatra tsy nety de miova, na miala voly rehefa sepotra ny zavatra efa tsy mety iny
rehefa tsy hita zay vokany fa miteraka retim-po anao fotsiny fifikiranao amin'ny zavatra efa tsy mety. Jereo tsara manomboka zao ny lara-pahamehana amin'ny fiainanao fa tsy ny amin'ny fiainan'olo. Io indrindra tena mahavoana antsika io. Anao variana amin'ny fulany ary nefa ny rainy tsy mety aminao ata. Atsaharo ny fandanidany mbola fahatany. Mba manangona. Fa io tsisy miracle karaha taloha hoe mbo andatsaka manandragnahary iny fa fiainany taloha. Anao tsy maintsy manangona vao mahazo zavatra tianao. Tsy maintsy miafo vao mahazo zavatra tianao. Atsaharo lay fitite ifalifaly foana, fitite amalifaly namana foana, nefa efa mila hiditra trosa mihitsy amin'ny fiainana. Maro manao an'izany. Fiainanao ndo jereo. Fantaro fa rehefa misy fanantenana amin'ny fiainanao dia ho tafitanao zay. Io kany ndraikidraiky tsisy mihitsy amin'olo. Tsy hainy hoe ino raha antenainy amin'ny fiainana ty. Tanao manontany anazy, ino ma raha mba tianao bako? Za fa karaha io kam. Asivo siramamy fiainanao. Angamba ho mamy. Anao fiainanao matsatso. Asivo raha mahatsara azy. Ampiarao amin'ny fitalaona amin-dragnahary. Ampiarao amin'ny fenitra mirindra. Anatotozanao fiainanao ary asivo famindram-po amin'ny fiainana. Fa io fo be koa mahafaty. Misy olo ento-po amin'ny zaka jiaby dia na zaka tokony hahatsara azy ary lasa fanohitra miady aminy. Na io hafaliany namanao aminao ane dia efa mampisava ny lalam-piainanao fa tsy zany fa anao koa ndo miady amin'ny namanao, anao koa mialo amin'ny namanao. Atao fahavalo ny akamoana, atao fahavalo ny zavatra maharatsy fa tsy ny olombelona. Ny olombelona natao hiarahana miaina. Ka manomboka zao zany manana fenitra mirindra tsara hitondrana fiainana. Reo moa zany santionany atsipinay mba hahafahantsika manatsara ny opelan-tanana fa feny tsy ny fanananao n'izao rehetra zao no mahasambatra anao fa ny fahaizanao mifaly ny eo ampelan-tananao. Misy olo teneniny raha hoe zanakanay ty tsisy hafaliana mihitsy zay ty mba nandeha nitsabotsabo nandeha amin'olo raha nambarandreo mila foa marandray be zany zay de zay lamba sikinan'ny olo falifaly io vidina io ndo asalotra anazy analana n'ty izy motomoto dava tsisy hafaliana ty. Rehefa natao le raha nahita olo marandray be ry donc zany nanontaniana le olo, azafady mety vidina ve lambanao io fa tantaraina teo le any vao maika tapaka tsy nain'le nanontaniana zany hoe tsisy lamba fa dika aminy eritrereto am'izany. Na le olo tsisy lamba aza mbola manana hafaliana. Ny short ty foana za fa tsisy lamba rango zay nambarany ka raha lamba zany za tsy ho isy. Donc tsisy zaka azoko amenanareo ka boribory ny amin'ny valo. Tiako tenenina tsy ny fanananao n'izao rehetra zao no mety mahasambatra tompoko fa ny fahaizanao mifaly amin'izay opelan-tananao. Makasitraka indrindra mety misy tohina ialako tsiny sady amin'ny herina ny toy izao indraytsika tondra loha hevitra vaovao satria fa boribory ny amin'ny valo.